Amin'ny kavalina hatrandray itoko lasy toko vavy no hitsidina ny tokantranonao amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery arabaina omba ampirany tsoaritsika rehetra ary asaina anaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany resantsika misimisy amin'ny tiariva ity ny eo amin'ny taranja ayady ny taranja taekwondo zany ny taranja kickboxing io ihany koa ny muay thai itsika manokatra ny fotoana dia ny muay thai satria nandray fanan'ny raisam-pirenena isika tamin'ny alalan'ny zareo avy eo amin'ny fihezama fandraisena zato isanjato no azony mpikatroka malagasy tamin'ity muay thai ity. Katrokady fito fandraisena fito no azon'ny mpikatroka malagasy nanoloana ny réunionnais nandritra ny Grand Gala International de Muay Thai sy K1 Rules natao tetsy amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina ny Asabotsy tolakandro teo. Ny ady ny fanaovan'ny Faray sy Giovanni teo amin'ny K1 ho an'ny sokajy ny 450 kilao ihany no naharitra hatramin'ny farany tamin'ireo katrokady rehetra. Saika tamin'ny alalan'ny KO sy filavonana lefina avokoa no nivoahan'ny malagasy mpandrisy tamin'ireo ady enina ambiny. Na dia teo amin'ity ady voalohany ity aza dia hita mazava ny fandresen'ny malagasy.
Manarak'izay dia nivoaka ho mpandresy ihany koa Itaosina nanoloana ny Iskandara teo amin'ny Muay Thai latsaka ny 7-20 kilao. Jean-Stéphane, izay efa manana traikefa tamin'ny boxtay tamin'ny taona roa sy arivo. Karima koa tsy amban'izany mba efa nanako mahitelo tany Thaïlande. Miasa ny antony izy raha vohiditra ao izy zao. Anisan'ny ady nandresan'ny maro tamin'ity hetsika resam-pirenena karakarain'ny fihezana ity ny an'i Stéphane Rakoto sy Karim ho an'ny Muay Thai sokajin-danja 13 kilao. Marihina fa samy efa manana manavina maro izy ireo rehetra. Mbola nomporofony ny Stéphane nefa afatsika sendrasendra ny ambatany anarambonaritra mahatombon-daka eran-tany azy ho an'ny Muay Thai izay. 17 sekondra monja tokoa mantsy no nomeny Stéphane any Karim dia efa nibatan'ny fandreseny.
Io fandresana io izay nanokatra ny lalana fandresena ho an'ny mpikatrika malagasy rehetra izay mbola hiakatra ringa. Notoizan'ny Rena sy Vincent ary ny fahombiazana ho an'ny malagasy tao aorian'ny fandreseny an'i Kevin sy Naim ho an'ny sokajy 270 sy ny 820 kilao. Toraka izany ihany koa dia nataony voary Pierre Telomoka i Kenya teo amin'ny Muay Thai 720 kilao.
Ary farany dia toa zarana nanao fanazarantena fotsiny Julien nanolona ny Edy teo amin'ny K1 na fito amby enimpolo kilao. Ankoatra ireo fandresena fito ireo dia notolorana amboara ihany koa Rasta sy Annie Gaël izay nandresy Tiniana noho ny tsy fahatongavany ny famonjena tamina. Olo-manan-kaja maro moa tonga nanotrona ity hetsika ity, anisan'ireny ny ministry ny asa-panjakana Maharanty Jean de Dieu, teo ihany koa ireo mpitantana avy eo amin'ny Fiezama. Tonga nanome voninahitra teny Mahamasina ihany koa ny Maître Kelly, dia noentina hanelelana fotoana dia nisy ny fanentanana isan-karazany. Azo lazaina ho fahombiazana araka izany ny azon'ny mpikarakara tamin'ity hetsika iraisam-pirenena ho an'ny Muay Thai sy ny K1 Rose ity. Maniry moa ireo mpijery tonga maro teny amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina ny tohizan'ny hetsika tahaka ireny ahafahana mahita fivoarana ny karazana haiady eto amintsika.